Teboka maromaro no nodinihana nandritra ny filan-kevitry ny minisitra an-tanterana tao amin'ny lampam-panjakana ny avoloha tao santionany amin'ireo tao anatin'izany moa ny fanendrena lehibe ny distrika maromaro. Mbola manohy ny asan'ny gouvernemanta na misy aza amin'ny fametrahany solombavambahoaka ny fitsipaham-pitokisana ny alarobia lasa teo. Omaly voalohan'ny volana Jolay dia nisy ny filan-kevitry ny minisitra izay niarahan'ny filoham-pirenena sy ny gouvernemanta tanterahana teny amin'ny lapan'ny avoloha. Anisan'ny zava-dehibe nisongadina tao anatin'izany ny fanendrena lehibe na distrikta vaovao miisa 7 ny distrika Antananarivo Avaradrano, Vohimar, Andapa, Soanieranivongo, Moarivoay, Antsirabe faharoa, Mahabo, Tomasina faharoa, Antanimfotsy, Betafo, Ampani, Vavatenina, Betioky Atsimo, Benenitra, Analalava, Ambatomainty, Antsiranana faharoa ary Besalampy no nahazo lehibe ana distrikta vaovao. Mivoaka Omaly ihany koa ny didim-panjakana manafoana ny fanendrena ny lehibe ny distrika amin'ny Vatomandry ary Soavinandrina. Notapahana tao anatin'ny filan-kevitry ny minisitra Omaly ny fanendrenan'ny Simon Christophe Ralava ho préfet en Sainte Marie. Nanomboka ny 14 Janoary 2024 no nandray ny asan'ny gouvernemanta Jean Ravelonarivo. Raha ampiso araka ny fandaharam-potoana no nivon'ny antenimieram-pirenena no ahafantarana raha mbola afaka manohy ny asan'ny gouvernemanta amin'izao fotoana izao na tsia. Ora 3 monja tao aorian'ny fampidiniana teo amin'ny solotenan'ny solombavambahoaka sy ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina no nampidirana teo anivon'ny birao maharitry ny antenimieram-pirenena ny taratasy fametrahana fitsipaham-pitokisana ny gouvernemanta. Fanontaniana apetraky ny mpanara-baovao ihany no hoe tafiditra ao anatin'ny fandaminana eo amin'ny filoham-pirenena sy ny solombavambahoaka ve ny fandravana ny gouvernemanta Ravelonarivo.